Nipanzuna Tahiana, umaina tamini fakane. Nipanzuna Tahiana, seka chunga tamini lakane. Nisakaiza na Tahiana, wena makitafu ni solution. Nitundu na Tahiana, banki fuibe. Nanao libreza. Nanao libreza. Nyakata simiti na Tahiana nyanzele. Nyakata simiti na Tahiana nyanzele. Nyakata simiti na Tahiana nyanzele. Nanao libreza. Nanao libreza. Nazai kumari namnao. Nibu wala mchamizao. Nibu wale mule. Nibu wangiza na kule. Amtike de mante. Nibu walante. Nibu wamna. Manao libreza. Manao libreza. Nufna Tahiana, we nitumba matone. Nimasna Tahiana, temperna tamulonye. Itafuta na Tahiana, we nangina solution. Nimagina Tahiana, Bafuibe. Nanao libreza. Nanao libreza. nyakata simiti na Tahiana nyanzele. Nyakata simiti na Tahiana nyanzele. Nyakata simiti na Tahiana nyanzele. Nanao libreza. Nanao libreza. Nazai kumari namnao. Nibu wala mchamizao. Nibu wale mule. Nibu wangiza na kule. Amsike de mante. Nibu walante. Nibu wamna. Manao libreza. Manao libreza.
Halleluja. Fa miara-batsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenanay telo mirahalahy amin'izao fotoana izao. Tao anatin'iny hira izay mitolaloha teny hoe manao livraison iny nidiranay ao anatin'ny tokantranonareo ary amin'ity fotoam-bavaka androany ity izay ahafahantsika mihaona amin'Andriamanitra dia andray zava-mahagaga avy amin'Andriamanitra antsika. Tena hanao livraison eto Andriamanitra, andraraka fahasoavana, andraraka fitahiana mahagaga eto Andriamanitra anatin'ity fotoana ity satria manatrika eto izy amin'izao fotoana izao. Ary misaotra an'Andriamanitra antsika ny amin'ny tombonandro ampahavelomana eny mbola izao fotoana izao izay tena hoe sarobidy indrindra izao fotoana izao satria maro ny olona nitady ahita n'ity androany ity kanefa tsy nahita izy fa tena hoe isika tsirairay izao noho ny fahasoavan'Andriamanitra mbola matoy izao antsika dia makasitraka ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra dokotera Navato mbola manome anay sehatra sy fivelarana ao anatin'izao asa fampony izao. Eny raha lasy ranabavy akalazan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny teniny satria ireto rahalahintsika reto dia ho ampiasain'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga eto izy hitarika antsika ao amin'ny fanatrihan'Andriamanitra, hitarika antsika tena hoe hikatsaka an'Andriamanitra, hitady an'Andriamanitra sy ny heriny ary raha ohatsaka anaraka an'ity fotoana ity ianao aza atao fahazarana fa ataovy tena fo ray manontolo tena hiaraka hitady an'Andriamanitra eto tsika fa izay telo mirahalahy dia fitaovana fotsiny ihany fa tsika rehetrarehetra dia samy hiaraka hikatsaka an'Andriamanitra mba hahita ny fahatsarana. Ka amin'izao fotoana izao dia ameko ny rahalahy azy satria amaky ny tenin'Andriamanitra izay anomboantsika izao fotoana izao dia menanao rahalahy sehatra. Makasitraka tompoko. Tena izay ovakitsika dia hitantsika eo amin'ny salamo fa 12:1 ny 5 hatramin'ny 7. Izao mivaky ny tena minaran'i Jesosy Kristy sambatra ny olona izay miantra ka mampisambotra tsy mba ho resy eo am-pitsarana izy fa tsy hangozogozo mandrakizay izy. Ho tsarovana mandrakizay ny marina, tsy mba manahiahy hareloza izy. Tafatoetra matoky an'i Jehovah ny fony, voatolona ny fony, voatohana ny fony ka tsy hatahotra izy. Mandra-pifaliany mahita ny amin'ny mpandrafy izy. Namaly izy, eny, nanome ho an'ny malahelo, ny fahamarinany miantra mandrakizay, hisandratra amboninahitra ny tandrony. Amen. Amin'izao fotoana izao raha lasy ranabavy dia manasanao ihany koa izara hipartazy anisy izao pejy izao mba ahafahan'ireo havatsika, misy namatsika, mety misy rahalahy na bavy ihany mba te ahazo fahasoavana ohatranao ihany koa, mba te ahazo ny anjarana ohatranao ihany koa ka mety amin'ny alalanao no akasika an'ireny namatsika ireny ka manasanao izara ny zalaiva izany ary mba anisy izay mampazy ahafahanao manaraka tsy tapaka ny vaovao izay mandeha eto amin'ny pejy dia amin'izao fotoana izao manasanao hiditra anaty vavaka isika mba tena hifantoka antanteraka amin'ny Jesosy, mba tena hifantoka antanteraka amin'ny Tompo mba tsy ho diso anjara ianao dia manasa ny rahalahy Elia hitarika antsika eo anatin'izany vavaka izany dia anao sehatra tompoko. Alleluia. Alleluia. Makasitraka tompoko voalohany indrindra moa zany dia misaotra an'Andriamanitra ihany ny tenako ary makasitraka ny mpanompony koa nanome anjara indray nanome fatokisana amin'izao fotoana zao dia amin'izao fotoana zao sika dia hivavaky araka ny efa nitenen'ny rahalahy teo hivavaky sika araka ny ten'Andriamanitra hoe tsy hangozozo mandrakizay izy, ho tsarovana mandrakizay ny marina. Ianao mihitsy io marina io, ianao ny safidian'Andriamanitra io dia andao sika hisaotra n'io Andriamanitra io amin'izao fotoana zao alohany na hiderasika an'Andriamanitra, alohany fampaherezana, alohany toroteny eto androany, alohany azahoanao ny anjara voatendrinao androany. Ity lohateny ity moa live androany dia iaona amin'ny anjara voatendry. Iaona amin'ny anjara voatendrinao zay efa nilazainy ny mpanompony teo ianao androany. Asandrato ny feonao misaorana azy sahady ianao ary mitenena aminazy hoe aoka tena hifantoka aminao Tompo, aoka ny fananao masina mihitsy hamangy anahy androany. Dia asandrato ny feontsika amin'izao fotoana zao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra sy mankalaza anao zay manome voninahitra anao zay Andriamanitra satria mbola nomenao tombosoa indray zahay izay telahy eto ny rahanao androany, nomenao tombosoa indray ny vahoakanao androany natsoinao izay amangianao ny fiainana androany, izay hifanenana amin'ny anjara voatendriny indray androany dia makasitraka Tompo. Fa zao Tompo aoka
iseho ety ny fanatrehanao, iseho ety ny voninahitrao, aoka ny fananao masina hitaridalana anay mahagaga mihitsy androany. Izany hoe le fahagagana mihitsy, ianao mahagaga mihitsy no miaraka aminay eto androany, amangianao ny zanakao, anomezanao ny anjara voatendrin'Andriamanitro. Eny tompo eto zay de mijoro ambanga zahay. Ninina tompo ielika vita ny zanakao tsirairay, izahay tsirairay Andriamanitro dia mifona zahay, mifona zahay de mangataka famindrapo aminao zay, satria izahay tsy te hideradera tena eto fotsiny Andriamanitro, fa te ahita ny tavanao zahay, te ahita ny valimbavakao zahay, satria zany elika zany hevitra tsy azahoanay ny valimbavakay, tsy ahitanay ny tavanao tsy nanjara voatendrinay, esora aminay ihany zany tompo, hitsakitsahoany zany Andriamanitro. Tompo fa manatena sady zay ary efa azonay zany dia ny famindraponao zany, famelan-kelikao mitsangana zay androany, ary manolo tena tanteraka zahay ampiasainao indrindra zay telolahy eto, dia ampiasainao mahery vaika manaiky zay fitaovana zay androany, ary manolo tena eto zay Andriamanitro iasanao ikasianao an'ireo zanakao reo. Misaotra tompo ary ambarana eto fa ny anaranao de lehibe indrindra, ambaranay fa tsisy mpamonjy afa-tsy anao, ambaranay eto Andriamanitro fa mangovotra daholo ny ratsy rehetra noho ny anaranao, ka noho zany dia tononinay tsy ambininy eto ny blokazy rehetra atao amin'ny fahavalo, tsy ambininy eto ninina sakasakana rehetra, ambaranay amin'ny anarana lehibe dia Jesosy Kristy mandravany zany, amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra tompo makasitraka anao ny laza Andriamanitra, anao ny dera, misaotra raha eo. Amen, amen, amen. Tsara ny Andriamanitra sika, amen. Amen. Eto moa zahay de efa mampanantenanao sady araka ny efa ntenenin'ny mpanompony teo satria sika sendrasendra ny fotoana miaraka amin'Andriamanitra. Sika sendrasendra zao fotoana zao tena amaly vavaka anao Andriamanitra androany. Ary zahay de mampanantena satria nirana zahay satria volana fiona ty araka ny ten'Andriamanitra nomena amin'izany teny faminaniana zany hoe izay mandray anareo dia mandray ary izay mandray dia mandray izay naniraka. Iran'Andriamanitra eto zay androany dia Andriamanitra misy miaraka aminay eto. Zay anao bonay tsy disanjara ianao androany, ka andao sika ivavaka, mbola misy vavaka anankiray ho ataonay ho anareo amangian'Andriamanitra tanteraka atsika tsirairay. Ivavaka sika am'izao fotoana zao ho an'ny olona rehetra zay manatrika an'ity fotoana ty, ka izay manatrika manana fanahina na fahazarana mijery fotsiny anonona fanafana ho an'ireny olona rentsika. Mety misy hoe mizerizery fotsiny izy de zazatra hely fotsiny, tsy ao anatiny akory hoe isy fanafana ho anahy ity, zany hoe misy fanelingelena ao, mety hoe tsy araky ny eritreritry n'le olona ndray angamba, fa zao fotsiny afaka ianao androany. Tsy fahazarazaranao fotsiny no izery live tahaka an'izao, fa le atsin'Andriamanitra misy mangetaheta ao anatinao. Manomboka androany zany ianao vatany mahita live tenin'Andriamanitra, ira fiderana tahaka an'izao ianao de ho vangin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity vavaka ty. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ata amin'ny 1 Timoty 4:8-10 amin'ny anaran'i Jesosy, fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena, fa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra, ka manana ny teny fikasanany amin'ny fiainana ankehitriny sy ny ho avy koa. Mahatoky izao teny izao ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra, fa izany no ikelezanay aina sy iezanay, satria izahay manantena n'Andriamanitra velona izay mpamonjy ny olona rehetra, indrindra fa izay mino. Amen, amen. Omeko ny rahalahy zato izany vavaka zany ka miomany ianao fa isy etsiky ny fanahy masina misy hiditra any anatinao am'izao fotoana zao. Anao sehatra rahalahy. Makasitraka tompoko. Milohan'ny vavahako anao dia makasitraka n'Andriamanitra hatrany satria mbola omeny fahasoavana sy tombontsoa afaka mivavaka ao anao androany. Tsy adinika ihany koa makasitraka ny mpanompony dokotera Rina mivady
zay mamesehatra trany a afahako a mivelatra amin'ny asa fanompona miomana ry anao am'izao fotoana izao a fa ivavaka ao anao a tena mivavahan'ny fonao ianao a fa efa entiny Andriamanitsika am'izao fotoana izao a de andao ry ivavaka sika raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a misaotra anao izay ary makasitraka sy makalaza tompo malalo am'izao fotoana izao a dia mijoro mivavaka ho an'ny tsirairay avy ho an'ny olona zay homaninao manaraka ny live isakariva eto amin'ny pejy ny ICI zany tompo any tsirairay avy zay mahita sy manaraka izao live zao a mety misy mana fahazarana fotsiny zay mijery mety misy mana fanahiny zay hoe fampianarana vaizary zany na zavatra vaizary zany ataony reto olo reto zany tompo a am'izao fotoana izao de mivavaka ho an'ny tsirairay avy aoka ianao tompo a anongotra andrava analany zany fisainana hafahafa izany zany fanahina izany zany fahazarany ratsy any anatin'ny tsirairay avy zany amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy ary androany de manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa hiala ny fanahin'ny tsirairay avy a zay manaraka izao live zao a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ny fisalasalana sy ny fahazarany ratsy ihany koa dia manonona am'izao fotoana izao amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy fa tsy hisy intsony izany fa vao mijery live sy manaraka izao fampianarana izao ny olona dia azo fanafahana azo fampianarana ary afantatra ny famonjena amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy tompo a mino a am'izao fotoana izao efa miasa ianao mikasika ny tsirairay avy manamboatra ny foniny tsirairay avy manamboatra ny saininy tsirairay avy a araky ny sitraponao amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy makasitraka anao zay raha eo makalaza anao zay ary mame voninahitra anao hatrany a misaotra tompo a amen am'izao fotoana zao a dia anaraka hira anankiray tsika tiako ianao ifantoka tsara ifantoka hatrany amin'Andriamanitra am'izao fotoana izao a hira zay mitondra ny lohateny hoe mahatoky loatra satria ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mahatoky amen ka manasa anao ary anaraka tsy tapaka ny fandarina hatramin'ny farany a de manara finaritra tompoko Is it last I know design what I know Timbanganda Timiu Famatuka Chami Farani and Jamani Chami Tokano Amen Me Tokano yeah Matukulotis Matuklo Tianao Tiandawai Tresoso Matuklo Tiatandis Fainatina Purfuinau Isantam Ni Fiainaku Katsapaku Ankeitin Matuklo Tianao Tiandawai Oh yeah Matuklo Tianao Tiandawai Tresos Matuklo Tiatandis Fainatina Purfuinau Isantam Ni Fiainaku Katsapaku Ankeitin Matuklo Tianao Tiandawai
katsapako ankehitriny matoky loatra ianao tsy andao ay matoky loatra anao satria tomafofatsika rehefa fangasatsika azy amen zany misy tompo matoky loatra tsy andiso fainatena pofoinao izata amin'ny fiainana zany misy jesosy amen matoky loatra ianao tsy andao ay tinao loatra tsy andao ay ianao tsy amela hay amin'ny atsasadana saina tombokao tsy maintsy vitainao katsapako ankehitriny tinao loatra tsy andao asanato fasika rehetra mem tinao loatra ao tinao loatra ao jesosy zany misy tompo amen 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 saina tombokao tsy maintsy vitainao katsapako ankehitriny tinao loatra tsy andao anao matoky loatra anao matoky loatra anao zany misy tompo pofoinao izany tamin'ny fiainako amin'ny fotsika rehetra amen katsapako ankehitriny laza hoe zay natombokao tsy maintsy vitanao etra farany zay natombokao tsy maintsy vitanao katsapako ankehitriny tinao tonga amin'ny fotoanany fampahirezantsika sorantsika Andriamanitra nanaraka ny raha intsika teo dia mino fa tena hoe ianao dia matoky loatra ianao an'Andriamanitra ary ao anaty zao tenin'Andriamanitra izao mino ianao fa hikasika ny fiainanao Andriamanitra anokatra pejy vaovao amin'ny fiainanao indray Andriamanitra tena hoe aoka ianao hanana etaeta fa hikasika anao indray Andriamanitra androany amin'ny alalan'ny teniny izay dia ny rahana fotsiny raha lasy ranabavy fa Andriamanitra izay miasa matateraka ny zavatra rehetra ny matateraka izay ilainao androany ny olona izay ajoron'Andriamanitra eto izay mpanompon'Andriamanitra ajorony eto dia mitondra ny tenin'Andriamanitra ary izay mitondra ny tenin'Andriamanitra araka ny teny faminaniana amin'ity volany ity manao hoe volan'ny fionana dia izay mandray indray mpanompon'Andriamanitra reny dia mandray an' Jesosy izay mandray an' Jesosy Kristy dia mandray an'ilay Andriamanitra izay Andriamanitra raisy to maharana ny tany sy ny lanitra ka eto raha lasy ranabavy satria araka ny temantsika amin'ny ty live ty hoe miona amin'ny anjara voatendry dia izay reto zany raha an'Andriamanitra eto mba hampiona aminao amin'ny anjara voatendry izay fa manan'Andriamanitra ao anao be dia be zavatra ilaintsika indrindra amin'izao fiainana mandalo zao fa isika izay mino dia minofa ny fahagagan'Andriamanitra ary mbola tsy tapitsakory ny azy ty volany ity dia asehon'Andriamanitra amin'ny fiainanao zany ho asehon'Andriamanitra rao mpiavan'Andriamanitra mihitsy ianao satria ianao manaraka nyity fotoam-bavaka ity tsy hoe manaranaraka ohatrany hoe eran'izao tontolo zao ianao na manarakaraka zany mety hoe ianao dia malahelo na onena fa androany ianao manaraka nyity fotoana ity manaraka zao fampahirezana zao dia isy fikasihan'Andriamanitra mahevaika ny fiainanao iza dia mino satria ilay Andriamanitra izay toriko dia miaraka aminay telo amin'ny rahalahy eto araka ny teniny hoe naizanaiza hozy izy engonandrona telo amin'ny anarako dia ampovoany ary izao no Jehovah'Andriamanitra nofo rehetra mo misy zava-magaga izay tsy haiko fa raha vao mijery fotsiny tsika mijery ny lanitra dia inona tonga ao an-tsaintsika mpahary Andriamanitra raha vao mijery ny rano dia efa mametaeta Andriamanitra
Ary raha vao mijery ihany koa na dia toky hoe ny zavatra mety ataontsika eritreretintsika hoe negatif azy dia efa nieritreretin'ny kristianina dia zay misy vahaolana ao ambadika an'izany satria izay ny tenin'i Jesosy nanoloana ny fahafatesan'ny ilay namany tena akaiky anazy indrindra dia iza rahalahy Lazarosy famboara ny tenin'Andriamanitra dia izao ny tenin'i Jesosy tsy loza hozy izy ny aviany izany fa fiainana ka androany miona aminay eto ianao satria izay irak'Andriamanitra amin'ity volany ity amin'ity androandroany ity dia anatanteraka an'izany eto Andriamanitra mampanantena ny vahaolana ho anao Andriamanitra inoy fotsiny izay teny ambarana eto sy izay olazaina eto satria teny avy amin'Andriamanitra no entina eto amen ikanao anao amen mafy be ny amen dia ho tanteraka tokoa ane izany izao fotoana izao dia maky tenin'Andriamanitra isika zay hitantsika amin'ny Isaia 4:7-5 sy 4:20 dia avy eo mbola tohizantsika ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina 7:20 Romanina 4:7-5 sy 1:20 nefa vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao eo izao mahafoana ny famantarana lazainy bebedy sy mampivesaina ny mpanao fakatoavana ary mampiemitra ny olon-kendry ka mampody ny fahalalana ho fahadalana ary matony ny tenin'ny mpanompoko sy mahatanteraka ny saina atolotra ny hirako ary manao ny Jerosalema hoe honenana ianao amin'ny tanànany Joda hoe atsangana ianareo ka amboariko indray izay rava eo amen mbola tohizantsika tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 4:7-5 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary satria tsy mba nalemy finoana izy dia nihevitra ny tenany izay efa ohatry ny maty fa efa tokony zataona izy sy ny fahafatesany kibony Sara ary tsy nianahanany amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampaherezi ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra ary natoky indrindra izy fa zay nylazainy dia ainy atao koa amen zay tenin'Andriamanitra somary lavalava zay no etoko ampaherezana antsika ary mbola eto moa reto rahalahy reto tena hoe apiditra antsika ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany inona moa ny tena tanjona zay tiany tenin'Andriamanitra atongavana amin'izany dia hoe rehefa mihoana amin'Andriamanitra isika dia azo antoka zato isan-jato fa na inona zavatra maty eo amin'ny fiainanao dia ho tonga ndray izany tahaka nazo any Abrahama dia nino an'Andriamanitra mety hoe indraindray mety fisalasalana indraindray ny zavatra mitranga rehefa mahita ianao hoe ny zavatra misy eto amin'ity tany ity ohatrany hoe ianao anatin'ny efa 100 taona zany hoe mbola hiteraka ve zany dia tahak'izay koa zava-misy mahatonga ny tenin'Andriamanitra tamin'ny voalohany teto mana hoe izao izy mahafoana ny famantarana lazainy bedibedy izany hoe misy zany ny olona milaza zavatra hafahafa ny amin'ny finoana an'Andriamanitra misy ihany koa ny olona rombarany tenin'Andriamanitra mampavery saina ny mpanao fakatoavana ireo mpanao fakatoavana ireo mitady zay hoe mba anjara ho an'ny sasany izy ireo dia misarika ny olona mba hanaraka ny heviny fa tsy hanaraka an'Andriamanitra fa izany zavatra rehetra zany dia zay ny tenin'Andriamanitra hoe afaka ho foanan'Andriamanitra izany ireny eritseretin'ny olona fa afaka hitondrana azy eo amin'ny anjara voatendry reny afaka hitondrana azy any amin'ny anjara fahasoavany ary araky ny teny faminaniana moa amin'ity volany ity satria Andriamanitra dia tena tian'ny mpanompony Andriamanitra dia matateraka ny teniny mpanompony zay mitsy mahatonga an'Andriamanitra raha ny tena marina zany ho alain'Andriamanitra baraka mitsy ny mpanao fakatoavana ireny amin'ity volany ity ireny zay milaza azy fa mahery ireny zay milaza azy fa mahefa gagana mahefa matarany reny ho ataon'Andriamanitra ho fa baraka ireny fa mpanopon'Andriamanitra no amarininy eto ny teniny zany anatsotsika nreto mpanopon'Andriamanitra roalahy reto satria misy zavatra be dia be zay lazainy tenin'Andriamanitra mety satoina fotsiny ho lazainy izy mirahalahy reto ireo olona reo koa nahazo ny anjara voatendriny mba hanangana amin'ny fiainanao amen tsy ahatonga anao hitoditodika na hierikerika hoe aizany misy mpanao fakatoavana indray any amin'ireny mba misy vahaolana be dia be mam'izao fotoana izao hoe alefa ny anonsa sy ny sisa hoe raha te azo azao ianao dia manatona aty misy lalana aty misy hevitra fa androany zay dia mitarika ianao hoe ao amin'Andriamanitra rery any ilay Andriamanitra Abrahama mitondra anazy nanana anaka izy nanana anjara fahasoavany izany natolotra ho anao amin'ity androany ity ohatsy izy ny tenin'ny Petera hoe tsy manana vola fotsy na volamena amenanao fa Jesosy Kristy inona moa Jesosy Kristy ny tompon'ny fahagagana
tompony zavatra rehetra zay tsy hain'ny olona tao hain'Andriamanitra izany ary raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny fiainanao amenanao raha lansehatra mino fa tena ampiasanao eto Andriamanitra izara anjara voatendry ho an'ny tsirairay avy zay zavatra tena hoe fatsapana tena hoe natolotra Andriamanitra zay amponao amin'izao fotoana izao. Amen. Makasitraka tompoko. Araka an'izay efa nampitenen'Andriamanitra ny mpanompon'izay tena mahagaga ny fanomezan'Andriamanitra ny anjara voatendry. Zahay dia mampahery nareo eto mampahery zay natsoin'Andriamanitra eto ninninna zavatra miseho, ninninna zavatra mitranga dia aza taitra ianao. Amen. Aza taitra ianao fa ny fomban'Andriamanitra tsy fomban'olombelona. Tsy maintsy mahazo ny anjara voatendrinao anao raha miaraka amin'Andriamanitra. Efa nitenen'ny mpanompony teo hoe Petera sy Jesosy. Raha lasana bavy. Izay dia hoentiko amin'ny alalan'ny Petera ianao. Io Petera io tsy mahafantatra azy mpanarato tany izy io, zany hoe nanana ny fiainany tany aloha izy io. Mety nahita vola ihany izy, mety nanana vady amanjana ka voataizany tamin'izany fotoana zany. Fa izao misy anjara voatendra mbola tsara be kokoa izay tokony mbola omen'Andriamanitra azy. Fa tamin'io fotoana tahaka an'izao fotoana zao miaona tamin'i Jesosy Petera, miaona amin'i Jesosy ianao androany, miaona amin'ny anjara voatendrinao androany izay avy anjara voatendry izay efa nandrasanao ela mety tsy fantatrao akory ary, mety mbola tsy hitany masinao tsy saisay ny fonao fa i tompo misy ny anomena azy ianao. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany ny antsoinan'ny Petera dia hoe avy anaraka fa misy anjara voatendry hafa ho anao aty. Ka rehefa nanaraka azy Petera raha lasy anabavy fahagagana no miseho. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra anankiray izay any amin'ny asan'ny apôstely hoe izay mino an Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainany dia hovonjeny izy sy ny akonany. Raha nino Petera miaraka tamin'i Jesosy tena tanteraka io tenin'Andriamanitra io raha lasy anabavy. Zany hoe tsy Petera rery ihany nahazo ny anjara voatendry rehefa manaiky an Jesosy, fa ny akonanao manontolo. Haleloya. Ho aminao anezana androany amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra marintsika zany amin'ny Luka 4:38-39. Ary noho nitsangana ny ala tao amin'ny sinagoga Jesosy dia niditra tao an-trano Simona ary azo nitazo mafy ny rafozam-bavy Simona ary izy ireo nangatatra anazy dia nitsangana teo akaikiny izy ka noteneny mafy ny tazo dia niala tamin'ndra vehivavy izany ary nitsangana niaraka tamin'izay izy ka nanompo azy ireo. Raha lasy anabavy zany fahagagana, nanao fahagagana izy tamin'ny Abrahama araka ny tenin'ny mpanompony teo. Fa teto koa i Petera nanaovany fahagagana ziska amin'ny rafozany. Zany hoe rafoza papa sy mama vady amanjana ka fianakaviana rehefa ny olona anankiray zany matoky an Jesosy miaraka amin'ny Jesosy tsy maintsy mahazo ny anjara voatendriny izy. Na dia efa marara raha lasy anabavy dia tonga Jesosy tao amin'ny tokantrano io dia niteneny mafy ny aretina, ny tazo ninina karazana aretina any amin'ny fiainanao, ninina karazana aretina any amin'ny akonanao, amin'ny fianakavianao. Dia rehefa Jesosy miditra sehatra dia anjonao ny anjara voatendry ny atao hoe fahasalamana. Tononoka aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fahasalamana izay andrasanao ho anao marara amin'izao fotoana zao dia raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Satria rehefa niroana ny tazo dia sitra ny rafozany Simona. Tononoko ny karazana fanasitranana zay ilainao amin'ny fiainanao, karazana fitsanganana zay ilaina amin'ny fiainanao amin'ity androandroany ity, satria Jesosy miaraka aminay amin'izao fotoana zao. Ny heriny, ny fanahy masiny tononoko amin'izao fotoana zao anasitrana, anangana, azahoanao ny anjara voatendrinao amin'izao fotoana zao. Raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy. Na eo aminao ny rafozanao, eo amin'ny tokantranonao ny vady amanjanakao, na any amin'ny toerana lavitra any, dia tonono fotsiny hoe sitrana izy.
mitsangana izy na ara-panahy io na ara-batana io na ara-materialy io mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izy ny ten'Andriamanitra nivakiny mpanompony teo hoe anangana zay efa rava Andriamanitra, mitsangana zay rehefa rava amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raiso zay amin'ny anaran'i Jesosy satria ny Andriamanitra asika dia Andriamanitra matoky izy, manatanteraka ny tenin'ny mpanompony izy. Minoany Jesosy ianao, maneke ny teniny ianao, dia hovonjeny ianao sy ny akonanao. Atolotry koa ny rahalahy mpanompon'Andriamanitra mahery ato ny toy ny fanavotana ho anao fa mbola misy fampaherezana goavana be ary vavaka ho anao izy mbola anampy izay nolazainay teto hoe double portion zany na triple portion no azonao amin'ty androandroany ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Anao ny sehatra tompoko. Halleluja, makasitraka tompoko. Ny toy any fampaherezana zay hoentiko aminao eto dia ijery tantara anankiray tsika. Tantara zay hojerevantsika eto dia tantaran'i Joba. Mino aho fa efa fantatritsika tsara zany tantaran'i Joba zany. Na mbola tsy novakitsika ary ny tantaran'i Joba, na mety tsy fantatritsika amin'ny atsipiriany tantaran'i Joba, fa mety efa hainao zany tantarany zany atao hoe Joba zany ao anaty baiboly. Zany Joba zany dia olona rehefa nozahan'Andriamanitra toetra izy dia tena nampahoriana niala tamin'ny daholo ny zavatra rehetrarehetra. Na rary izy, na hantra izy, mety tena moron-dalana mihitsy aza izy fa rehefa vita ny fizahany toetra dia niona tamin'ny anjara voatendriny izy dia noeran'Andriamanitra avy roeny ny zavatra rehetra teo aminy. Amen. Amen. Ka androany dia tena te hampahery anao. Efa nitonony mpanompon'Andriamanitra fahasoavana ianao teo, efa nitonony tsodrano ihany koa ianao teo, fa androany ny Andriamanitra ivavahantsika aza tiano fa tsy miova, omaly, anio ary mandrakizay. Raha nataony tamin'ireo mpanompony tany aloha be tanyreo zany dia aina tao aminao ihany koa. Amen. Ka androany dia tena te hilaza aminao. Raiso daholo ny teny izay nivoaka teto, raiso daholo ny fampaherezana zay nandeha teto androany. Jerevantsika fotsiny tantaran'i Joba, zany Joba zany angefa tena ory ny rehetrarehetra nambany azy, nanaratsy azy, nanao tsinotsinona azy satria izy dia tena boka. Ny vadiny tao an-trano aza dia tena mety efa niteny azy mihitsy hoe mialahy ianao fa maimbo loatra, fa Joba dia nifikotra hatramin'ny farany tamin'Andriamanitra. Ka niona tamin'ny anjara voatendriny izy. Amen. Rehefa tafiona tamin'ny anjara voatendriny izy dia vakio ny baiboly, vakio ny tantaran'i Joba, fa nomen'Andriamanitra avy roeny ny zavatra rehetrarehetra teo amin'ny Joba. Amen. Zany hoe raha miliardera ianao teo aloha dia ho ataon'Andriamanitra multimiliardera amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Amen. Androany dia te hilaza aminao. Reo olona rehetrarehetra efa nanaovan'Andriamanitra fahagagana reo dia efa maty izy ireo. Fa ny tenin'Andriamanitra tsy mba mety maty ary tsy foana mandrakizay. Zany hoe ho anisy ary zany reo teny rehetrarehetra zay naloka ny vavan'Andriamanitra reo ho anao reo. Satria ny olona tany aloha efa maty izy ireo, maty ny nofony tiako lazaina, fa ny teny rehetrarehetra zany teny fikasana rehetrarehetra dia ho anao zay mbola velonain'io. Amen. Ka raiso daholo ny teny zay navotsy rehetra teto, ny teny fikasana rehetrarehetra, fa tsy maintsy iona amin'ny anjara voatendrinao ianao manomboka androany amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Raha marary ianao, hositran'Andriamanitra ianao. Raha sahirana ianao, omen'Andriamanitra vola ianao, raha vola mahory ianao amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Raha tsy manana asa ianao, omen'Andriamanitra asa ianao, fa tsy maintsy iona amin'ny anjara voatendrinao ianao amin'ity volan'ity amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy, satria zany no fiteny faminaniana namen'Andriamanitra ny mpanompony amin'ity volan'ity dia hoe volan'ny fionana. Zany hoe zany volan'ny fionana zany mety iona amin'ny ara-bolanao ianao, iona amin'ny fahasoavanao ianao, iona amin'ny fahasalamanao ianao. Fa ny any fotsiny tenenay eto androany ary ny teny avotsana eto androany dia tsy maintsy iona amin'ny anjara voatendrinao ianao amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Amin'izao fotoana izao raha lasitra nabavy dia hivavaka ao anao. Hivavaka ao anao mba tena azo ny anjara voatendrinao ianao, mba tsy ho diso anjara ianao, satria ianao dia tena mahatoky
taharaka le hira zay narahantsika teo hoe mahatoky loatra dia Andriamanitra koa mahatoky dia ampionanao amin'ny anjara voatendranao izy mba hantanteraka ny teny fikasana amin'ity volana ity dia ivavaka anao androany fa raiso amponoana ny vavaka izay ho ataoko eto androany raiso amin'ny finoana ary atena ataovy miletika lalina any anatin'ny fonao any ny vavaka izay ho ataoko eto androany mba ho tanteraka amin'ny fiainanao ho voninahitra Jesosy Kristy rery any dia ivavaka ho anao amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mankasitraka anao ary mankalaza sy manome voninahitra anao hatrany. Tompo misaotra anao Tompo tamin'ny fotoana izay nomenao anay teto nafahanay ny fampahety tamin'ny zanako teto androany. Raha eo amin'izao fotoana izao dia mivavaka manokana ho an'ny tsirairay avy izay nanaraka izao live izao. Aokizy ireo Andriamanitra mba tena ho ampionanao tokoa amin'ny anjara voatendry ny tsirairay avy na inonina zavatra efa nomanina ho azy ireo Andriamanitra dia aoka ianao ampiona azy ireo amin'ny anjara voatendry ny amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Tompo malalo amarino ny teninao ny teny izay navoaka ny vavan'ny mpanomponao tsirairay avy teto dia ho amarininao zany mba ho voninahitra eo irery ihany zany Jesosy Kristy Tompo malala amin'izao fotoana izao dia mankasitraka anao ary mankalaza anao amin'ny fahatsaranao. Mahagaga loatra ianao Tompo malalo, tsara loatra ianao, tsy hainay tsy hankalaza anao amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Mankasitraka Tompo Alleluia. Amen. Tivadiva ifarina moa ny fotoanantsika fa mbola manasa anao hatrany aharitra hatramin'ny farany satria zay maharitra hatramin'ny farany ihany koa angeno vonjeny. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika dia andeha hivavaka ao amin'ity alina ity. Misy ireo fianakaviantsika, misy ireo rahalahy, anabavy, zanaka, ray aman-dreny, zoky, zandry mbola amita ny adidy aman'andraikitra misy asa izy ireo misy ihany koa amita ny andraikitra maro samihafa amin'ity alina ity dia hivavaka tsika angataka amin'Andriamanitra tsika mba hisy fiarovana mahagaga amin'izy ireo ary ahita fahitam-pity izy any amin'ny toerana rehetra izay alehan'izy ireo ihany ary alehan'izy ireo ihany koa dia hivavaka ihany koa tsika ho anao izay atory amin'ity alina ity mba azo revelation amin'Andriamanitra ianao mba hovangin'Andriamanitra ianao amin'ity alina ity ary angatahantsika amin'ny tompo ihany koa ny afon'ny fanahy masina mba hididina ny tokantrano izay misy anao any sy ny toerana izay misy anao ary ny fanananao rehetrarehetra mba tsy ho hitan'ny fahavalo amin'ity alina ity fa hisy fiarovana mahagaga ho an'ny tsirairay avy ary rakofantsika amin'ny rahan'i Jesosy Kristy itsika tsirairay avy amin'ity alina ity dia asandrato ny feonao tena mivavaha ianao mivavaha amin'ny fonao ianao zay tarika ianao anatin'izao vavaka izao ary hivavaka anao ihany koa fa tika ianao tena hivavaka iaraka amiko amin'ity hariva ity dia asandrato ny feonao ary. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo misaotra anao izy ary mankasitraka anao hatrany sy mankalaza anao ary manome voninahitra anao. Tompo amin'izao fotoana izao izahay dia mivavaka indray ho an'ity alina ity. Tompo misy ireo rahalahinay, misy ireo anabavinay, ray aman-dreninay, zokinay, zandrinay, zanakay mbola amita ny adidy aman'andraikitra amin'ity alina ity. Misy ireo tsy maintsy andeha hiasa Tompo aoka ianao Tompo hiaro azy ireo ianao Andriamanitra ametraka manda fiarovana ho an'ny tsirairay izay amita ny adidy aman'andraikitra amin'ity alina ity mba tsy ho hitany ratsy fanahy izy ireo, tsy ho voakasiky ny tanany fahavalo izy ireo, tsisy loza azo azy ireo Andriamanitra aoka ianao andidy ny anjerinao hitompo manodidina ny tsirairay avy amin'ity alina ity izay amita an'izany andraikitra izany amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Tompo mivavaka ihany koa ho an'ireo izay atory amin'ity alina ity aoka ianao Andriamanitra amangy ny tsirairay avy, aoka ianao amangy ny tsirairay avy any anatin'ny nofo lalina ny tsirairay avy any Tompo malalo mba hisy fahasambarana, hisy fiadanana ny tsirairay avy izay atory amin'ity alina ity ary mivavaka ihany koa ho an'ny fanananay aoka ianao Andriamanitra ametraka fiarovana ho an'ny fanananay tsirairay avy, aoka ianao fanahy masina hididina ny mombanay tsirairay avy amin'ity alina ity mba tsy ho hitan'ny fahavalo izahay, tsy ho voakasiky ny tanany ratsy fanahy izahay amin'ity alina ity fa tena hisy fiarovana mahagaga avy aminao Tompo malalo mba ho voninahitra ao irery ihany amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Amin'izao fotoana izao dia manonona ny rahan'i Jesosy Kristy andrakitra ny tsirairay avy amin'ity alina ity ny fo, ny saina, ny aina eny fa na dia ny fananana ihany koa dia rakofako amin'ny raha sarobidin'i Jesosy Kristy zany mba tsy ho hitany masony ratsy fanahy ary tsy ho voakasiky ny tanany ratsy fanahy amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Mankasitraka Tompo. Alleluia. Amen. Amin'izao fotoana izao dia andehantsika hisaotra an'Andriamanitra. Nankasitraka ny tompontsika tamin'ny nahavitany izao fotoana izao amin'ny atsakany sy andavany. Nisy fanatrihan'Andriamanitra teto, nisy fampaherezana teto, nisy teny avy amin'Andriamanitra teto ary mendrika ny isaorana izy. Azadino fa ny zavadrehetra dia
tsisy afaka mihetsika raha tsy misy fahasoavana avy amin'Andriamanitra ka andehantsika hisaotra azy hanandratra ny feo atsika amin'ny fotsika ray manontolo mihitsy tsika feno fitiavana an'Andriamanitra hoe tompo a misaotra anao izahay a tamin'ny teny misaotra anao izahay a tamin'ny fanatrianao misaotra anao izahay a amin'ny anjara voatendry zay efa omaninao anay sahady a dia asandrato ny feonao ary dia ataovy izay vavaka izay a mialohan'ny nitondran'ny mpanompon'Andriamanitra nitsodrano anao a dia andehaka sitraka an'Andriamanitra tsika raha eo mbola mito mivavaka izay amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy mankalaza anao izahay mankasitraka anao izahay ary manome voninahitra anao hatrany misaotra tompo tamin'ny fotoana izay namenao anay androany nafahanay a nanatanteraka izao fampahirezana sy vavaka teto izao tompo malalo mankalaza anao izay manandratra anao izay ary manome voninahitra anao izay satria tsara loatra ianao misaotra anao tamin'ny teny izay nalefanao tamin'ny alalany vavan'ny mpanomponao teto mankasitraka anao izay tamin'ny famindranao fo taminay mankasitraka anao ihany koa tompo a tamin'ny fanatrianao izao fotoana izao amin'ny efa fanafahanao sady amin'ny efa fanomananao ny anjara voatendro amin'ny tsirairay avy sady Andriamanitra dia isaorana ianao izany ankalazana ianao izany ary amezana voninahitra anao izany satria ianao dia Andriamanitra mpanao ny tsara ianao dia Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra ianao le Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra tsy misy tahaka anao raha eo ka tsy hainay tsy isaotra anao tsy hainay tsakalaza anao ianao le mpanjaka ny mpanjaka ianao le tompo ny tompo ianao le mendriky nodiraina mandrakizay ianao le fiandohana ary ao aminao ihany koa ny hiafarana tompo malalo ka misaotra anao izay mankasitraka anao izay manome voninahitra anao izay amin'ny anarany maheran'i Jesosy Kristy misaotra tompo amen amen amin'izao fotoana izao dia mangataka ny mpanompon'Andriamanitra itsodrano atsika tsirairay avy a itsodrano tsirairay avy a zay nanaraka izao live izao a dia anao sehatra tompoko mankasitraka indrindra tompoka ao anatin'izao famaranana zao live zao a tena mino fa hiasa mbola tombo mahery vaika amin'ny fiainanao Andriamanitra tsarovy tsara zany a ny hoe tsodrano dia zava-mahery ozy izy ny tenin'ny tolo malagasy fa ny tsodrano avy amin'Andriamanitra dia tena hoe tsy misy masakana zany ninona mety karazana blocage ary araka le tenin'Andriamanitra zay nivakitsika teo manao hoe matony teny ampanompoka ozy izy Andriamanitra zany hoe tsy miverina foana ny teniny zay ho afafy eto amin'ny alalan'ny tsodrano raha tsy manao ny asany matateraka ny asany satria amin'ny alalan'ny teny dia amarin'Andriamanitra izany satria ianao nandray mpanompon'Andriamanitra dia tsarovy tsara fa nandray an'Andriamanitra ianao ary iona amin'izay anjara fahasoavana zay ho tononona eto ianao tsarovy tsara raha lasa ranavavy mialohan'ny tsofana ranantsika tsiraray avy dia talohan'ny Jakoba nandray ny tsodrano avy amin'ny rainy dia inona zavatra nytenenin'ny rainy manao hoe anaovy ampy aho izy izy voalohany indrindra samy manana ny ray aman-drenitsika ara-pinoana isika andehantsika nome ampy ho an'ny ray aman-drenitsika androany mety eo akaikinao eo izy tsy fantatra hoe inona ny mety ampy fa androany ataontsika dia vavaka ho an'ireny mpanompon'Andriamanitra reny tsika amen tonoony mihitsy ny fahatsarana ho an'ireny mpanompon'Andriamanitra reny ny fahatsarana fahagagana zay hainao ataovy amin'ny molotra ao na dia toka hoe 2 minitra fotsiny ho an'ireny mpanompon'Andriamanitra indrindra mety manaraka izao fotoam-bavaka izao isika zay eto amin'ity toerana ity dia tena hivavaka ho azy ireo hanonona fahatsaran'Andriamanitra dia ao ambadik'izay dia hanonona ihany koa za ho anao izany raha eo mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra Andriamanitra ao anatin'izao fotoana tsodrano zao Andriamanitra tahaka ny nataon'ny Jakoba tompo malala teo anatrehany rainy tompo malala nanolotra hampy teo anatrehany rainy ary nitsofany rainy raha tsodrano azy tompo malala eto zay dia manome zavatra soa ho an'ny mpanomponao Andriamanitra dia amin'ny alalan'izay avoaka ny vavanay Andriamanitra manonona zay fahatsarana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra zay ray aman-drenay ara-pinoana tompo malala tononay fahatsarana fahagagana ny fiainan'izy ireo isokatra ny lalam-pitahina magaga fiainan'i Jesosy malala naiza misy anazy Andriamanitra tompo tahio mihoatra izy ireo atsarao mihoatra ny fiainan'Andriamanitra arovy amin'ny fahasalamana arovy amin'ny zava-magaga tompo malala ka tena hipotra anazy ireo ilay arena zay mety nafen'Andriamanitra zay titaviny olona fatsatra tompo malala dia ka tena hoe izy ireo ahita fahasoavana be dia be amin'ny alalan'ny vavaka zay asandratry ny tsiraray aby eto indray androany ninona tompo malala mety fahavalo mitsangana manohatra anazy ireo dia mivavaka izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa rava izany tsy manakety tsy manam-pahefana aminazy ireo ny teny zay hafahafa ataon'ny olona andravana ny mpanompon'Andriamanitra rehetra dia potehanay amin'ny anaran'i Jesosy zany fa tononay fitsanganana mahery vaika amin'ny fiainan'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy alleluia
amen 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 zao fotoana zao dia anonona fahasoavana ho anao a hitsodrano anao a satria raha mitsodrano dia mety hoe any amin'ny tany tsy misy rano mety tany karakaina amin'ny fiainanao mety misy zavatra mety anjara mety hoe tokony ho anao nefa mety lasan'ny hafa tsy fantatro manokana le anatin'ny tokantranonao androany dia misy famerenana amin'ny laoniny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misy famera-piratana sy voninahitra amin'ny fiainanao olohany ianao fa tsy ho rambiny ianao le mpanapaka ary mitonja ary pasoavana be dia be raha mivoaka an-tsano raha miditra an-tsano dia miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amin'ny fiadanana miaraka amin'ny fahasalamana tonoko zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ny famera-piratany tavan'Andriamanitra amen ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy eny tokoa fahasoavana samindram-pona anaraka atsika amin'ny andro hetsahianantsika dia hitetro an-tsany Jehova andro lava isika amen ataovy aminao rery ihany a eny tokoa fahasoavana samindram-pona anaraka amin'ny andro hetsahianako dia hitetro an-tsany Jehova andro lava aho amen dia samy Tahiana Andriamanitra daholo tompoko